filomarika ravalomanana intelo voasakana ray azo amin'ny Tomasy Nandroany. Mora feno antsiranana mijaly rano ny ponina efa antitra ny fotodrafitrasy. Fiarovana ny asa fanaovan-gazety anangana rafitra iray vaovao maleo tena ny cellule de crise. Zoma fa 7 ny volana Oktobra ny taona 2024 manolotra ny araba indray tompo klasy tompo vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao Vaovao Mbs manasanao sady anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Araky ny fanarahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao iny ary dia mitohatra ny raha-matahora sy ny sankatsakana atao amin'ny filoha teo aloha marika ravalomanana. Ho any androany izao dia intelo voasakana indray mantsy ny tenany raha azo an'ny Tomasy niny amonjy ny redynamisation ny antoko-tiako Madagasikara ho an'ny rahampitso. Toy izao ary ny tatim-baovao ny Rahamano Menjanahary Andro Miaratina sy Mathieu Prince. Ho tanterahina ny farany herinandro izao any Toamasina ny redynamisation na ny fameloma maso ho an'ny antoko-tiako Madagasikara. Iatrika izany any an-toerana ny filoha marika ravalomanana izay filoha mpanorina ny antoko miaraka amin'ny birao politika miaraka aminy. Nandritra ny fidinana iatrika izany androany dia nisy indray ny sakantsakana sy ny raha-matahora natao azy indray. Nosakana ny mpitandro ny filaminana ny fiara nitondra ny filoha ravalomanana sy ny mpanao gazety niaraka taminy. Teo Ampasimbe nosakana voalohany. Rehefa niala teo indray ny fiara nitondra azy dia voasakana ihany koa teo amin'ny fokotany Ambodirina kilometatra vitsy mialana Ampasimbe. Sakana fahatelo teo Brickaville. Nandritra ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety no nahafantarana fa baiko midina avy any ambony hamantarany ireo delegaciona miaraka amin'ny filoha no natao. Raha ny hita nefa dia alaolana ihany io filazana fa ireo delegaciona miaraka amin'io no mila fantarina satria ny fiara nitondra ny filoha ravalomanana mihitsy no sakanana fa tsy ny fiara tao aorinany izay nisy ireo delegaciona niaraka taminy. Toy izao moa ny fanazavana nentiny mpitandro ny filaminana. Baiko ny lehibe any zany dia hoe identifiena le olona miaraka aminareo. Tsy misy akoatran'izao. Raha ny hita izay ny fitondrana mafy ny anam-penambava ny antoko-panohitra ka naovana raha-matahora sy sakatsakana isaky ny mivoaka ny filoha ravalomanana. Tsara ho mariana trany fa filoham-pirenena teo aloha ny filoha marika ravalomanana. Manana ny sata sy ny lalàna mifehy azy manokana. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana ihany koa fa azon'ny olom-pirenena tsiraray avy ny mivezivezy amin'ny taniny. Aiza ho aiza amin'izao ary ny fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana. Ankoatra ny raharam-pirenena izay misongadiny eto amin'ny firenena dia anisan'ny noresahina nandritra ny fandaharana miara-manonja ihany koa ny mahakasika indrindra ny fanakatsakana nahazo ny filoha marika ravalomanana ho an'ny androany iny antsojay sy raha-matahora izy ao atao amin'ny filoha marika ravalomanana izao ny mpanao politika Iada sekretera jeneraly ny antoko FLN nandritra izay fandaharana miara-manonja izay. Ny andindiny ary fitian'ny onjaralena Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Ny olom-pirenena tsirairay ny mivezivezy ary amin'ny maha-firenena demokratika any Madagasikara dia tokony andalan'izany ny mpitondra. Raha ity zavan'ny soetena Ampasimbe ity nefa nojerena dia miaina ambany baiko isika fa tsy miaina ambany lalàna. Hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko FLN raha nanao ny heviny androany. Dijadona hoy ity mpanao politika ity ny manjaka eto Madagasikara amin'izao ary porofin'izany ity fanakatsakana filoha marika ravalomanana teny Ampasimbe androany ity. Atahora mpitondra amin'izao mihitsy ny filoha marika ravalomanana hoy izy satria betsaka ny zava-bitany tsy vitan'ity fitondrana amin'izao ity. Laha ny andro manenjika mpitondra teo aloha mpitondra amin'izao any ka lasa miemitra i Madagasikara fa tsy mandroso araka ny fampanantenana nataon'izy ireo nandritra ny fampelezan-kevitra. Efa roa taona sisa izao no hijoroan'ity fitondrana ity nefa ny ankamaroan'ireo fampanantenana nataony mbola tsy tanteraka avokoa. Mampalahelo ihany eto amintsika satria itsika dia tany demokraty. Ary anatin'ny lalam-pandroenantsika dia malalaka ny fivezivezena eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Izaho hatramin'izay ny ainako dia mbola tsy voasakany zandarma zany mihitsy na polisy ka natao hoe voasakany ianao fa identifiena ny olona miaraka aminao. Zany dia tena zavatra tena ohatrany hoe dia sanatria zany ve hoe raha ohatra mako hoe misy jola tadiavina dia hoe so dia ianao no mitondra azy dia izay ny mety hoe sakany ianao dia identifiena so la jola be no miaraka aminao eo. Fa itinga dia fantana mazava tsara hoe filoham-pirenena teo aloha ilay olona ny sakanana. Ary itsika raha ny eny tsara
de ilay olona nanakana ilay gendarme nanakana tsy nilaza hoe ho fampiarana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana de anao fisavananao zay a na ohatran'izany azavainy tsara hoe baiko ary baiko avy any ambony. Manana ny sata manokana ny fe azy ny filoham-pirenena teo aloha araky ny voafaritry ny lalam-pandrenana misy eto amintsika. Saingy raha ity tranga teny Ampasimbe androany ity nefa nojerena dia tsy raha iny andro rajoelakory izany lalàna izany. Raha ireny fisavanana atao tamin'ny filoha Marika Ravalomanana ireny no ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikika ny vahoaka amin'izao dia mety handroso ihany i Madagasikara. Mivangonga eto Antananarivo avokoa amin'izao ny karazana fotodrafitrasa rehetra. Vola tsy tokony tsoforoana afaka anarenana ny faritra no lany amin'ny sy laharam-pahamehana eto raha ny fanazavany Hilda Sinjo mpanolontsaina tanàna na Antananarivo no sady mpikambana eo anivony antoko humaniste ekoložika. Mila tonga saina ny rehetra indrindra fanompitanana ny tanàna manoloana izao toe-java-misy izao. Fanampanazavana. Tsy mahasoana Antananarivo ny fametrahana be fotodrafitrasa betsaka loatra eto Antananarivo. Ny antony anankiray dia satria rehefa atao eto ny stady, atao eto ny hôpitaly, atao eto ny rehetrarehetra izay tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy ray manontolo dia avy eto Antananarivo daholo ny malagasy ray manontolo hitady an'izany zavatra izany ary ilaozany ny faritra misy azy dia tavela eo tsisy tontosandroany kosa ny fameloma ny toerana izay ilaozan'ny olona. Fa eto Antananarivo kosa ireny olona ireny dia tsy voatery mampandroso fa manavesatra ny fomba fitantanana, tsy mamaly lahara-pahamehana ny zavatra atao amin'ireny volabe ireny. Tsika rehetra miara-mahalala hoe 2 milliards ariary ny budget an'ny région tsirairay avy. Région tsirairay avy. Eto Antananarivo renivohitra ny 2 milliards ariary dia nananganana ny parc botanika fotsiny ihany izay firometatra toradro fotsiny no refin'io. Ireny parc ireny anefa dia tsy hositrahan'ny olona akory. Tia tena loatra Antananarivo hiadivany ho azy daholo ny tombontsoa rehetra sy ny fotodrafitrasa rehetra fa eo ihany koa ankoatran'izany ny raha ohatra moa hoe zavatra nahasoa tena nahasoa no nanovana an'ilay izy mbola zavatra ray hafa fa zavatra tsy mamaly ny filana amin'ny ankapobeny. Tontosandroany indray ny fameloma masina tokotiky Madagasikara ao an-dranomahery boriboritany fahatelo maromonina malianso ary tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ny solomavamahoaka feno rahalambo manana. Asinandria Malala sy Andra Rakoto Malala. Tanjona ny amerina ny herin'ny tima tahaka ny teo aloha ka izay no antony rosoana tamin'ny fameloma maso ny antoko tahaka izao. Tsy fitambava nefa zany fa mitahiky indrindra ny fanamafisana ny rafitra iny fotony. Izay no mahatonga antsika midiny fotony satria efa hita fa somary misy ny matoritory izay mila hoe mila foazina mila le fanentanana ary izay ny anentanana antsika izay namana mbola any ambadimbadika any hoe teritairo ny namana fa hoavitsika hitatsika izao raharam-pirenena manahirana eto izao dia matoatsika mbola mijoro dia mbola ny antoko-tiako Madagasikara irery ihany hatreto aloha mbola antoko manana ny rafitra eraky Madagasikara ary antoko mbola azo lazaina hoe antoko matanjaka ary antoko mbola azo hitokisana fa navitra Madagasikara ary azo inona ary azo inona fa izany flora valmanana izany mbola manana vina afahana manarina n'ity firenetsika ity ary manana ny tetikady afahana manarina Madagasikara efa manana ny traikefa anarenana n'ity firenenity efa hitatsika zany tamin'ny fotoana nitondrany teo aloka zay re tompoko no entitsika anentanany namatsika rehetra any ambadika rehetrany. Tsapa ato amin'ity fokotany iray ao an-dranomahery akoron-drano ity fa tonga saina ny vahoaka ary vonina niady amin'ny alabato. Efa tany amin'ny Tikarivo nefa nakasitraka an'le
fomba fitantanana tamin'ny andro ny bentanàna zany dada bentanàna efa tiako le manomboka tany ary mandrak'izao ary tena tsy mivadika mihitsy ary tsy mivadika mihitsy zay dia za zany eny mety misy miombon-kevitra aminay ihany tsika namana rehetra nonao fa miombon-kevitra daholo tsika matoto ngefa dia tena ezaka mafy mihitsy ary amin'ny toromaritra indrindraindrindra fa amin'ity le resaka karine zaraina sy ny karazany ity tokony may tsika efa manomboka mandeha any ny tri ohatrany hoe resaka trikazany zala zany amin'ny resaka petsena amin'ny resaka mpangalaram-bato tsorony zany. Ity raim-pianakaviana ity ihany koa dia manana ny heviny sy ny fahitany ny fiakarany vidinentana amin'izao fotoana izao io izay heveriny fa misy fandraisana amin'ny fifidianana ho avy io fiakarany vidinentana eto Madagasikara io. Le prix de vente égale prix de revient plus bénéfice. Fantatry ny ankizy zay raha classe de 8e mana izy zany hoe io fitimony vidin-javatra io dia misy zavatra ahiditra ao anatin'le tena vidiny idiny io tsika tsy mahalala an'iny fa rehefa tonga 2023 fantatritsika io satria fantatritsika tsara fa sponsor zao fitondrana zao dia ny izy mpanavany entana maharaka tsara tsika diza zany mampiakatra le vidinentana satria lay tombo miakatra ao anatiny zay tsy voafetra dia atao inona rehefa tonga le izy tadiditsika tsara angamba tsy iverenana misy lisitra lava be zay moa dia manana tahiry tsara tsy tahiry arsivany reny hoe reto avy ny mpamatsy ary reo mpamatsy reo ihany ny tena tompo fanafaranentana eto amintsika dia mampiakatra ny vidiny arak'izay tianaovana azy. Tahaka ny mahazatra moa dia maro hatrany ny tonga namaliny antsony antokotima na dia anatin'ny andro fiasana aza izay tokoa le resy lahatra amin'ny vodikevitra ka tsy voafidim-bola. Nampiantso mpanao gazety kosa androany teny an-tanimena ny mpanao gazety mpikambana ao anatin'ny cellule de crise mitoeraka izany tolona risy ny fametrahana rafitra iray vaovao mahaleo teny ahafahana miaro ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Nzavandre Mahefa tahiry ny aina. Manoloana ny fifidianana izay natao amboletra sy natao letrezana ary ny fikatsahana tombontsoa manokana nataon'ny ministeran'ny serasera sy ny mpiaradia aminy eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety nanao fanambarana goavana androany ireo mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise. Nisongadana tamin'izany fatateraka izao ny kajikajany ministera ny serasera mametraka ny olony ao anatin'ny seni na ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ary manamarina ny antopijoroan'ny cellule de crise hatramin'izay ny zava-misy ankehitriny ho ny fanambarana. Mazava ny sary ny ninanao sarotana ny lalàna napetraky ny ministera ny serasera momba ny fahafahan'ny mpanao gazety mirotsaka ho fidiana ho birao no lavitry ny mpanao gazety. Natao tefa maika ny latsabato izay tsy nisy na dia mpanara-maso akory aza mba ahafahana mametraka ny olon'izy ireo eo anivon'ny seni izay raha tsika rehetra malala fa rafitra tsy tokony hiandany. Tanteraka zany zao ary hitantsika mpanao gazety rehetra zany ny kajikajy ny ministeran'ny serasera mametraka ny olony eo anivon'ny seni mpikambana ao anatin'ny kabinetran'ny ministerany ny ministra serasera izay fantatra fa sady filohana antoko mpanao politika izany. Apetraka mazava tsara nefa ary izay atao anivon'ny cellule de crise dia manipika mahitsy fa tsy olona no olana, tsy ireo mpanao gazety mihitsy no olana fa ny famelantsika ny fanapotehana mpanao politika ny asa-tsika ity. Ao anatin'izay rehetra zay dia hita fa midika zava-dehibe ny tsy faharisen-dahatry ny mpanao gazety maro manerana ny faritra isan-karazany tsy tonga nandatsabato na nanao vady fotsy tamin'ny latsabato na mpandaniana kandida tokana no karakarai ny ministera faran'iny. Isan'izany ny tany Matsiatra Ambony, ny teto Analamanga, ny tany Atsimondrefana sy ny sisa. Andalam-pametrahana rafitra iray noho izany isika amin'izao fotoana izao, isika mpanao gazety, isika izay saro-piaro amin'ny asantsika, rafitra iray mahaleo tena izay tena ahafahany miaro atsika manoloana ny ambara mihitsy fa loza efa miatra amin'ny asa fanaovan-gazety, manoloana indrindraindrindra ny zava-mitranga ataon'ny mpanao politika manotohina n'izany asantsika izany izay hita amin'izao fotoana izao fa miverimberina tanteraka.
rafitra izay tsy pihina fa tsy hanavahana na iza fa an'ny mpanao gazety rehetra. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia tsy azo tenaina ny arovan'ity olafitry ny ministera izay napetraka tamin'ny fomba sadasada itya ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Mitoy noho izany ny hetsiky ny cellule de crise efa manatevin-darana an'izany ny eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra samihafa. Efa mipetraka ihany koa ny tetiandro roa samihafa amin'ny fanomanana ny fandalovana isa-faritra ary efa mikarakara ny fandraisana izany ireo mpanao gazety namana any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Natao teto Antananarivo androany 7 Oktobra 2024. Tsy midika ho fampisaraham-bazana ny mpanao gazety akory ny fananganana io rafitra vaovao io raha ny fanazavana trany, saingy kosa entina iarovana ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety manoloana izay fitsabaha ny mpanao politika amin'ny asa fanaovan-gazety izay. Tontosa androany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony tetsy amin'ny komina Andranonahitra miaraka tamin'ny komina efatra miaraka amin'ny mpiarany masaminy no nanatanterahina izany fankalazana izany. Asitandria Malala, Andry Rakoto Malala. Ny 12 Oktobra rasa-teo no andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony. Ho an'ny tetsy amin'ny komina Andranonahitra sy ireo komina efatra miara-miasa aminy dia androany safidina ny ankalazana izany. Tazana tetỳ atoerana avokoa ireo mpiara-mombonantoka ny ben'ny tanàna ao amin'ireo komina efatra miara-miasa ireo ary anisan'ny tazana ihany koa ny solombavambaoka voafidy tamin'ny anarany Antokotimo Tetsa Tsimondrano. Ny zavatra tiana tsindriana dia ny hoe tompona andraikitra tokoa isika dia anjarantsika tsirairay avy ny manentana ny mpiray monina amintsika ny mpiray tanàna amintsika amin'izay sehatry ny fidiovana izay. Ankasitrahana sy ankateremana ho an'ireo tompona andraikitra mpanentana isaky ny fokotany na ny komuna izay fanatsangana teo satria fantatra fa tsy moramora tokoa ny manentan'olona indrindra amin'izao fotoana izao. Dia zava-dehibe ny fahafozatena izay ataonareo ary eto ihany koa dia atsindriana ny fisaorana ho an'ny mpiara-mombonantoka izay efa voatonona teo aloha ihany koa amin'ny famatsiana fitaovana miampy ny fanentanana isan-karazany mba hanaitra ny sain'ny tsirairay fa zava-dehibe zany fanasan-tanana izany. Antenaina fa tsy ho rano araraka andamosin'ny gana na andamosin'ny gisa ny teny izay noraisitsika teto androany ary nampitaina tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ary koa ny vahoaka izay handray an'izany afatra izany fa mba hisy vokany ary hisy ny fampiarana mivantana eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Ireo mpiara-mombonantoka ireo olom-boafidy dia samy nanentana ny rehetra samy hitandro hatrany ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fisasana tanana sy savony. Narahana fampianarana mivantana ho hitan'ny be sy ny maro moa ity fanasana tanana amin'ny rano sy savony ity. Any Antsiranan dia mitohatra ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny sekrenina amin'izao fotoana izao tsy mbola nivamantsy ny olana hatreto ka antony roson'izy ireo tamin'izany fitokonana izany tsy mahavita azy ny mpitantana ho ny mpiasa katakinina ny fialany. Ando miaratiny Mathieu Prince eo amin'ny sariny MBS Antsiranana. Tsy mbola mivany olana eo anivon'ny orinasa sekrenina Antsiranana amin'izao fotoana izao mitoy ny fitokonana nataon'ireo mpiasa. Fototry ny olana ny mpitantana katakin'izy ireo ny fialany tsy misy atakandro. Tsy mahavita azy no tsy mahatanteraka ny fampanantenana nataon'ireo mpitantana. Tsy manana vahaolana fa mamono ary mampitombo ny fahasahiranana mianjady amin'ny isan-tokantrano izy ireo raha ny fanazavana trandry. Tegna mampalahelo zay mitaky zonay zay silong zay tia mpianatra zanakanay andeha rahognina amin'ny zandaro nefa DG magnano promesse bidon izy mampanantena zay koa vita sambo efeng karamany mpiasa nefa vita sambo nagnino karamanay tsy amiagna zay magnotany hoe imbiagna ary agnomia karama izy koa mbala tsy afaka magnomena mbala tsy enika fa mbala miam igny raha imbesina raha zay mpiasany tsy navita devoirinay zay fa voaroaka fa voasazy fa nagnino izy tsy mahavita devoirinazy nagnino izy tsy mahita asa ho an'ny secrène nagnino orinasa jiaby mahita asa directionnay mihitsy no tsy alehany tsy mahavita devoirinazy ka eto zay mangataka soloa talenay mba tale mahay mitady asa ho an'ny secrène
no apetraka eo fa koa tsy managna toetsaigny entreprenariat zegny le olo eo fa olo ipetraka hoe mila mirairay hoe fa za managna akama na managna famille tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena raha izay fo zegny andeha atao tsisy raha mety ke zay mangataka amin'ny fanjakana soloa talenay fa tegna tsy mahavita azy. Ankoatra ny fanifanany karama takiny ireto mpiasa ireto ihany koa ny andohavana ny latsakemboka eny anivon'ny knaps nanomboka ny taona 2024 no makaty sy ny fialan'ireo olona tokony hisotro ronono kanefa mbola amperinasa amin'izao fotoana izao. Iteraka fahavoazana maro raha toka tsy vaovany ny olana raha ny fanazavan'ny mpiasa trany ka novan'izy ireo antsoavy ny fitondram-panjakana ijery akaiky ary andray ny fepetra manoloana ny rara. Ijanany antsiranan'izay ihany isika amin'ny tontony vaovao manaraka ity dia fokotany maro any an-toerana amin'izao no mijaly rano zara raha mandeha ary misy fotoana aza dia tapaka tanteraka mihitsy ary maharitra andro maromaro vao miverina. Andro miaratiny Mathieu Prince sy Manorandre Malala. Efa ela no niaina tamin'ny tsy fampindrano ny mponina amin'ny fokotany mora fenjego voalohany. Tsy ampy mamatsy ny tanàna iray manontolo ny rano ka zara raha mahazo ampiasaina ny isan-tokantrano. Fijaliana araka izany an'ireo mponina indrindra ny maro an-trano tsy maintsy manangona ranombetsaka rehefa sindry mandeha iny ny pompy. Dia mijaly rano zay tsy mahazo rano fotony ranonay aty izy ka 3 andro bokako amin'izay mandeha. Zay fa magnano karaha iny zay raha fa mamory zergany. Ya zergany maro mandeha misy 20 karaha iny anao maromaro an-tragno. Igny amin'izay tehirizinao mahampy jusqu'à 3 andro. Izy koa le tsy ampy igny zegny manjary sahira. Arakaraka le fivanganao le fisianao zergany baka. Izy koa anao mivanga koa anao tsisy maro sahira le fanasagna igny. Ya fandrahoagna sakafo baka tsy mety ambe io tsy mety aty rabegny fa i raha fo miahegny le fanasagna egny. Tegna mijaly rano zay marandraigny fo izy mandeha dia tsy mandeha koa izy koa tsy amare marandraigny koa tsy azoko aminazy ny tegna mahatonga ilay izy tsy mandeha fa zay zegny lasa zay mivodina aty mijaly kokoa noho ny agny ivelana. Tsy ao mora fenjego tamin'ny tanàna ihany fa misedra olana goavana ihany koa ny famatsindrano ao mora fen Joffreville. Efa ratsy ny fotodrafitrasa tamin'ny fotoana ny fanjanantany no nisy fanamboarana farany ka fototry ny olana rehetra. Infrastructure mihitsy efa tsy maharaka satria efa ela be na novan'izy tamin'ny 1900 tagny donc amin'ny fotoana zao mihamaro population Diego donc tsy maharaka io koa fa nimbagna ala montagne d'ombre ety nefa ty source ny rano mamatsy Diego ray manontolo dia fahatelo ny problème misy mamily rano efa tsy ampy mbola misy mamily mandeha amin'ny manondrika katiky donc zay anisany source mampiegny rano Diego jiaby zay fa nindro ambodiny ito tsy haiko ambody jiro maiziky ro raha ohatra ka Joffreville maro raha tapatapaka amin'ny source aty kakazo fatifatiny rano nisy indrindra mandeha raha hoe tsy haiko misy fatina alika mihitsy agnatin'ny rano dia nanampy ny vavan'le bassin dia tsisy rano mandeha fotoana lavo dia tamin'ny heriton tamin'ny 2020 raha tadidinareo tsisy rano mandeha 2 semaines Diego ray manontolo noho ny fahatapahan'le tuyau tellement efa antitra. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana fohy be ny mponina ao amin'ny fokotany Ambohipionana, fokotany Tamponala distrika ny Soavinandrina Itasy amin'izao. Manoloana indrindra ny fahavoazana nahazo azy ireo taoriny ain-tranongoavana nisy eo tany an-toerana ny faraiky amin'ny 20 ny volana Oktobra lasa teo. Tsy misy ndraisina intsony ny fokon'olona ny aram-bohiny. Trano vala amin'ny 70 no maikila ny afo tanteraka ka fianakaviana 700 no tsy manan-kialofana amin'izao. Tsy manana hankoanina. Levony afo tanteraka tao avokoa mantsy ny zavatra rehetra raha ny fanampanazavana. Ny vary amantoniny maro io manana amin'ny fiatrehana ny taom-pambolena fa teo ihany koa ny masombola amantoniny sy ny biby fiompy izay maitsy nisy ndraisina avokoa. Tsy mbola nisy fanampiana tonga hatreto tany amin'izy ireo ka anaovana izao antsoava izao ny mba hijerena sy handraisana andraikitra manoloana izany. Ny sesesy tokoa araka izany aitrano tamina faritra maromaro teto amintsika tao anatin'ny andro maromaro izao any androany maraina izao tokony tamin'ny 2 ora tanoany dia nisy ehona aitrano govana indray ihany koa tao afovoan'ny tanàna ny Vatomandry. Fivarotana maromaro toy ny gargoty ary toeram-pivarotana fanafody na farmasia no may. Entana mitetina atapitrisany maro, vola, fanafody maro no leviny afo nandritra izany. Tsy nisy kosa moa ny ainana fohy, tsy mbola fantatra mazava treto ny tena ny avy ny afo.
ny olona raha teo mbola samy tao anatin'ny torimaso avokoa ny fanometana na izany aza ny amono afo ny mpamonjy vona sy ny fokon'olona tao antoerana. Manoloana ny trangana dorotany ety seroa tato ato dia nivoaka tamin'ny fangina ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy. Nisy ny antso fanairana nataony ho an'ny mpitondra fanjakana manoloana ity tranga mampalahelo eto amin'ny firenena ity. Asinandria malala, Andra Koto malala. Nampiteny moana ny dorotany ety seroa tato ato tao anatin'ny iray volana mahery kely lasa izay. Fatra arovana maro no potika sy ravaravany afo toa nakarafantsika ny fatra arovana mena be atanymena. No mahagaga tokoa fa tsy mba nandrenesam-peo mihitsy tamin'ireny lozan-tranga ireny ny mpitondra fanjakana. Ankehitriny dia nivoaka tamin'ny fanginany ny Alliance Voargasy. Milaza miara-mahita kosa ny Alliance Voargasy raha misarika ny saina ho amin'ireo raharaha manahirana mitaky adidy sy fandraisana andraikitra amintsika olo-pirenena malagasy, tarihan'ny filoham-pirenena sy ny fanjakana malagasy, tohana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo sehatra tsy miankina. Voalohany amin'izany mihamafy ary mandoza ireo tsindry ara-tontolo iainana maro ka iara-mahita ny fampiteny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary sarobidy izay reharehantsika malagasy. Ny Alliance Voargasy dia manamafy hatrany fa tsy hatahiry ireo aretso mihitsy Madagasikara raha tsy azo tsapaitanana ny fanovana miabo eny fotony. Mifandroy amin'ny fahantrana eny fotony hatrany ny olana ara-tontolo iainana tsy isitrany teratany malagasy ny soa ara-boajanahary eo aminy na le ataontsika hoe justice environnementale amin'ny teny frantsay, hany ka mitarika ny fandriampahalemana, tsy fandriampahalemana sy gaboraraka iara-mahita ankehitriny izany. Na dia misy aza ny fivoriana ho an'ny fivoarana ho an'ny sehatra sasatsasany dia tena mbola mianjady mafy ary miory lalipaka amin'ny rafitsainy manana andraikitra malagasy maro ny kolikoly fa indrindra ireo kolikoly avolenta. Na dia ny lalam-panorenana nefa sy ny charte de l'environnement dia mamaritra antsoratra ny toerana lehibe omena ny tontolo iainana eo amin'ny fiainan'ny firenena. Tokony omeny fanjakana lanja ny politika sy enti-manana amin'ny teti-bolam-panjakana mba hifanaraka amin'izany. Manana sosikevitra araka izany ny Alliance Voargasy manoloana izany. Nambarany fa tsy misy afa-tsy ny fampiaran-dalana mafy dia mafy irery ihany no ahafahana mamongatra ity dorotany ity ho hatrany ny fanazavana. Toy izao ny hevitra tolotry ny fivoriam-be ny Alliance Voargasy. Manao antso amin'ny fanjakana malagasy mba hanome ohatra randra tarihana amin'ny famaizana mafy indrindra araka ny voasotry ny lalàna ireo izay nahavandoza ara-tontolo iainana. Mamerina trany ho an'ny ray aman-dreny, filoham-pirenena sy ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy rehetra fa malagasy ny fiarahamonim-pirenena ka miasa ho an'ny tompontsy ny firenena. Raisy tompoko sy enoya izany afatra izany. Eto dia mangataka ny Alliance Voargasy noho ny fanimbana tafahoatra ankehitriny mba handraisan'ny fanjakana andraikitra entitra amin'ny fampiarana ny lalàna isakana ny fanimbana efa tena tafahoatra ny faritra rovana menabe antimena sy ankarafantsika. Totosa androany moa ny fifonimben'ny mpikambana ao anatin'ny Alliance Voargasy ka taorin'izay no namoahany izay fanambarana izay. Nanatanteraka atrikasa makasika ny tontolo ambanivohitra sy ny sehatry ny fambolena teny Ambohida androany ny avy eo anivon'ny FCA na ny Forum du Conseil Agricole. Mbola misedra olana maro ny tany saito Madagasikara hoy izy ireo ka azo atao tsara nefa ny manampy amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia vaovao. Nzavandre Maefa, Tahiriny Aina. Ny 20 hatramin'ny 70 isanjaton'ny malagasy dia mivelona amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Izany hoe tsy afa-miala amin'ny tontolo ambanivohitra ny resaka fampandrosoana eto Madagasikara. Mbola maro anefa ny olana sedraindreo tantsaha eto amintsika ka zary lasa misy fiantraikany betsaka amin'ny tontolo ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara izany. Tsy vavao amintsika hoe 70 sa 80 isanjato malagasy any ambanivohitra tsika nefa mbola tsy mahavita ny fanjariana tena sécurité alimentaire. Dia noho izay nefa ny mbola misy koa reny conséquences changement climatique miena foana zany ny vokatra ny tadisantsika me mahantra
dia safidy zay ary ma hoe forum de conseil agricole ihany koa moa dia hoe zay no sehatra iasanay a safidy zay hoe reo anisan'ny thématique prioritaire eto amin'ny firenena entina hitondrana sécurité alimentaire hiadina fahatrana ihany koa indrindraindrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Azo atao tsara nefa ho iantrany ny fanazavana ny manampy ireo tantsaha ireo amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba hisorohana ireo olana maro samihafa sy dray ny tantsaha ireo. Teknôlôjia amin'ny fijenay dia tsy tokony tsika eto andrenivohitra ihany no tena sitraka azy fa tokony manamora ny asan'ny olany ambanivohitra ihany koa. Dia farany hoe agriculture intelligente face au climat araka resahako teo tsika efa tsy mahatratra sécurité alimentaire mbola manafatra sy sisa mbola tsy autonome zany tsika nefa mbola voan'ny fivavahatoetrandro ihany. Madagasikara dia anisan'ireo firenena folo zay hiaran'ny fivavahatoetrandro betsaka indrindra nefa antsika dia anisan'ireo firenena koa hoe kely indrindra ny émission carbone ataontsika dia noho izay tsy maintsy zany tantsaha tsy maintsy isika misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra mampiasa teknika vaovao teknika zay ahafana miatrika ny fivavahatoetrandro. Nototosaina nandritra ity atrikasa no karakarain'ny forum de conseil agricole androany ity mo ny fanolorana ireo tetikasa isan-karazany nentin'ireo tanora isa-tsokajiny entina piroboroboana ny sehitry ny fambolena eto Madagasikara. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivatomalo ny andiany faharoa amin'ny vaksiny Sinopharm amin'ny alalan'ny mekanisma Covax ka fatra vaksiny 7 sy 4 no tonga anampy ny fatra 3 hetsy tonga ny volana septambra lasa teo. Tafiakatra 7 tapitrisa dozy mahery araka izany ny vaksiny efa azon'ny Madagasikara hatramin'izao. Ahitana ny Johnson & Johnson, ny Covishield na AstraZeneca, ny Sinopharm. Hatreto dia tsy mbola nanomboka ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny Sinopharm. Ny roa faingo roa isanjato amin'ny malagasy 70 taona no mihoatra no efa navita ny vaksiny fendo miady amin'ny valanaretina Covid-19. Amin'ny pejy fanatanjahantena dia ho tanterana ny 3 Oktobra hatramin'ny fahaeniny volana Novambra izao eny amin'ny kianja ny sity Akanitos sy eny amin'ny kianja mitafo n'Ankorondrano ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara Elite U23 eo amin'ny taranja volleyball sokajy lahy sy vavy. Ekipa 4 andray anjara ka 7 sokajy lehilahy ary 7 sokajy vehivavy. Rampito Sabosy no anaovana ny fitsiriana ara-teknika sy ny atsapaka amin'ny fanatanterana ny lalao, hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fahazon-dalana toy ny karapanondrom-pirenena, ny kopy fahaterana toy ny efa nisy hatramin'izay raha ny fampahafantarana nataon'ny tompon'andraikitra. Anomboka ny faraiky amin'ny 30 volana ny lalao fifanitsanana Enitosy ary toeny Ankorondrano izany ny roa hatramin'ny fahaeniny volana Novambra. Amaranantsika ny vaovao ary izao alina izao ny maresaka iraisam-pirenena dia efa amam-bolana maro no nikatona ny sekoly tany Uganda vokatry ny valanaretina Covid-19. Maro amin'ireo mpianatra araka izany no nanadino tanteraka ny fianarana ka lasa nanampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavam-bola. Ando miaratina, Mathieu Prince. Niteraka fiovana goavana teo amin'ny firenena tsirairay avy ny fisiany valanaretina Covid-19. Saika nampisy fetraikany teo amin'ny sehatra maro zany na teo amin'ny toe-karena na ny fizantany na ny sosialy toy ny fampianarana. Maro mantsy ireo sekoly nikatona vokatry ity valanaretina ity ho fitandroan'ny fahasalaman'ny mpianatra sy ny tsy partan'ny valanaretina. Any Uganda efa ho 20 herinandro mahery zao no nikatona sy nikaso tanteraka ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana any an-toerana. Nahatrela mihitsy ny ankizy sy ny tanora no tsy nianatra, toa lasa adin'izy ireo tanteraka mihitsy aza ny sekoly. Zary lasa varimbarina ka adino avokoa hatramin'ny famakiam-boky sy ny zavatra rehetra nampianarana tany an-tsekoly raha ny fanazavana. Maro amin'ny ankizy araka izany no miara-miasa sy manampy ny ray aman-dreniny amin'ny fitadiavam-bola, atao ny fitrandrahana sy ny sisa. Misy amin'izy ireo no tsy mbola ampy-taona akory kanefa manao izany asa izany. Rehefa misy ny atao, mahazo hatramin'ny $2 raha ny fanazavana. Raha efa niverina misokatra tsikelikely ny sekoly amin'ny firenena sasany, tsy mbola namaritra izany fisokafan'ny sekoly izany kosa ny Uganda hatreto. Maro araka izany ireo ankizy no lasa marefo, matetika mantsy any an-tsekoly izy ireo no voakarakara kokoa, ampy fanaraha-maso, mahita sakafo na fanafody sy zavatra maro tsy ampy any an-trano. Tapitra ny fampahalalam-baovao izao alina izao ankasitrahako arenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarahinao rehefa avy ao aoriany fampahalalam-baovao ny fandaharana Global News taky ny mahazatra aorian'izay kosa ny fandaharana Sahila izao. Iarahana amin'ny Baora Zavamahefa sy Arfina Raelisoka vahiny izy mirahavavy ao anatin'ny fandaharana ny mpanolotra ny tanàna Antananarivo no sady bikambany eo anivon'ny antoko humaniste écologique Hilda Asinjora Velonaina.
aorian'izay kosa ny horonan-tsary planète dehors ny tena koasy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko